Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana, magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Vitesse. Mifanohitra tanteraka ny voalaza mahakasika ny fandalovan'ny mpanjakan'ny Maroc eto Madagasikara. Voalaza fa tonga eto Madagasikara andray anjaran'ny francophonie ary aorianan'izay itsidika ny tanàna ny Antsirabe. Ankilan'izay nefa nilaza sekretera jeneraly fa tsy ny francophonie no nandehanan'ny mpanjaka teto Madagasikara. Tsy antenainy paka amin'ny saram-babebahoaka mivantana ny nandraisana ny Madagasikara ny francophonie araka nambaran'ireo mpandinika ny fiainam-pirenena. Tokony hakana lesona sy traikefa kosa izany raha ny fanazavana. Manana ny maizy azy eo anatrehan'izao tontolo izao ny orinasa Cool TV FM. Orinasa tserasera avy any ivelan'ny roa no tonga nitsidika ny orinasa nandritra ny herinandron'ny francophonie dia TV5 Monde sy Radio France Internationale. Lohahevitra maro no voandinika nandritra ny fifanankalozan-kevitra niarahana tamin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga sy ireo tanora tao masana ny faran'ny herinandro lasa teo. Isan'ny voandinika tamin'izany ny politika mpampandrosoana ny firenena entin'ny antoko. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia faritra stratejika roa ao antsinanan'ny Alep indray no azon'ny gouvernemanta siriana teo am-pelatanan'ny Pikiom Mali. Anarivon'ireo mpitsopinenana tao anatin'ny 420 ora. Ny andindin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Bonjour. Bonjour. Itimis fanala eta watikazap na nebena zaza. En poudre amat sachet, tangaris en vitamine C. Bonjour. 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 Mapatanzaka, zem suka samba sambata. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Bonjour. Marukarazinagu amnas, saralota zangalamnas. Jitika diabe. Bonjour. Vita ve télécommande hotelitsika rahampitso ka io jiritany latapakio ariko ty lesy misy solution amin'ilay be Ouai, mety amintsika kosa lesy tia. Ne craignez plus les coupures d'électricité, simple d'utilisation, facile à installer, 5 watts à 300 watts, monocristalline, polycristalline. Baolay, représentant de la marque originale Baolilay. Baolay, toujours meilleur. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Sainto, Loiran face à la marque. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile.
Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Du jamais vu à Nouzad, le centre commercial West Center ouvrira ses portes le samedi 3 décembre avec Magic Market et ses boutiques Bellevue, Établissement Rafidson, Galax Technologies, OS Pharmacie, OR Création, JR Métaux. Passez aussi de bons moments ensemble chez ses food courts Manda Seafood, OS Délices, Labascour Fast. Contact 033 01 235 84 034 63 766 30. Venez, découvrez, réservez. Votre nouveau centre commercial West Center à Nouzad Ouest. Coloris, distributeur des peintures de référence. Eurolux, la peinture par excellence pour bâtiments intérieurs et extérieurs. Mastermix, la meilleure des peintures pour automobiles. Nautix, la marque française leader en peinture pour bateaux. Coloris, c'est plus de 150 000 couleurs disponibles. Nous composerons pour vous toutes les couleurs disponibles sur le marché malgache en 5 minutes. Mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa ao building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apitany fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Miaraba tokla finaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa anireo mpanaraka ny vaovaon'ny Golo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Ny anombohantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia mifanohitra tanteraka ny voalaza mahakasika ny fandalovan'ny mpanjakan'ny Maroka eto Madagasikara. Voalaza moa fa tonga eto Madagasikara andray anjara amin'ny francophonie ary aorianan'izay dia itsidika ny tanàna Antsirabe izy ireo moa izay nitondra délégation betsaka indrindra. Fanadadina. Fanamariana iray isan'ny songady no malina andritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny mikasika ny fahatongavan'ny mpanjaka Maroka eto Madagasikara. Invité de marque, takizay no nanamaritana ny mpanjakan'ny Maroka tamin'ny fahatongavany teto Madagasikara ny 27 novambra teo, ary isan'ireo vahiny voalohany tonga tamin'ny francophonie izy, raha ny fanazavana. Hatramin'ny fotoana ny andrasana azy, voalaza fa délégation mandidina ny 500 isa no andrasana miaraka aminy, andray anjara amin'ireo fivorian'ireo. Omaly anefa, nanazava ny sekretera jeneraly ny francophonie fa tsy misy ifandraisany amin'ny fionana ny tampony tanterahana eto Madagasikara ny fahatongavana eto an-toerana. Sa Majesté n'a jamais eu coutume de participer à des sommets. Je pense que tsy nanana fahazarana mihitsy ny mpanjaka Maroka ny andray anjara amin'ny fionana ny tampony francophonie. Raha ny fahazahoako azy dia ny fandraisan'ny Madagasikara ny fionana ny tampony no tiany nomariana tamin'ny fahatongavany teto. Je pense que Sa Majesté a voulu saluer de sa présence la tenue du sommet à Madagascar. Ny azo Antsirabe ny mpanjakan'ny Maroka taoriana tongavany teto Antananarivo. Délégation ny fampidinika amin'ny mpandrarara toe-karena eto Madagasikara no isan'ny namaro ny délégation niaraka taminy. Ankoatra ny fitsidiana ny toerana manatantara tany Antsirabe, voalaza ihany koa fa nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriam-be ny fikambana ny mpanao gazety miteny frantsay tany an-toerana izy. Tsy nandray anjara kosa nefa izy tamin'ireo fivoriana isan-tsokajy ny tanterahana teto Antananarivo. Inona marina arak'izany no tena nandehanany teto Madagasikara teo amin'ny sehatra ny diplomasia.
inona no tsy nandraisany anjara tamin'ny fivoriana teto Antananarivo raha toka ny fihaonana tampon'ny francophonie nandehanany teto. Ny zava-misy aloha tsy nitondra fanazavana mikasika ny filoham-pirenena na isan'ireo nametrahana fanontaniana aza. Mitohy kosa ny fanadadiana ataon'ny fanjakana marokana amin'ny masovoan'ny Maroka miasa teto Madagasikara teo aloha. Fanatokidina mbola fanampina moa izay nataony ity farany. Lesona ho an'ny mpitondra malagasy ny tranga toy izao. Fanadadiana Yona Saina. Tsy nandeha irery ny mpanjakan'ny Maroka Mohamed Sis fa nitondra ny IGF na ny Inspection Générale Marokana. Hita sy tsapan'izy ireo fa nisy fanodikodina na fanampina omenan'ny Madagasikara ka ny masovoan'ny Maroka monina sy miasa eto an-toerana no nanao izany. Ho an'ny fanjakana Marokana tsy misy niketrano trano sy nikinamanamana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Antony mahatonga izao fanalana ny masovoan'izy ireo teto Madagasikara izao ny fahatsapan'ny fanjakana Marokana fa volam-bahoaka no lany sy nahodikodiny ity masovo teo aloha ity. Tsy magaga araka izany raha lasa lavitra ity firenena ity, tsy misy ny tsy maty manota eo ambany lalana avokoa ny rehetra. Ho an'ny Madagasikara ambetindresaky ny mpitondra ny hoe fanjakana tsara tantana, fitantanana mangarahara. Raha ny hita mijanona ho resaka ambony latabatra ihany ireny, mampametra-panontaniana vokatra izany ny mpanara baovao ny hoe tsy mbola nisy tompona andraikitra nanodikodimbola-panjakana ve teto amin'ny firenena na ihany koa ireo masovoantsika any ivelany, isan'ny nampiemitra ireo mpampiasa vola sy mpamatsy vola eto Madagasikara. Ny tsifisiny ny fanjakana tsara tantana ary ny fanjakana ny kolikoly. Lesona tokony ho alain'ny mpitondra tahaka izao ataon'ny fanjakana Marokana izao fa asahina mandray andraikitra ho tombontsoa ny vahoaka sy ny firenena. Tsy antenaina IPAC amin'ny sarambe-bahoaka mivantana moa nandraisan'ny Madagasikara ny francophonie araka ny nambaran'ireo mpandinika ny fiainam-pirenena izay nanontaniana moa tokony akana lesona sy traikefa kosa izany raha ny fanazavana. Fanadadiana Imanta Randrianevo. Niteraka resabe teto amin'ny firenena ny akon'ny francophonie ho an'ny malagasy. Betsaka ireo teboka tsy naza ombali nandritra izany. Teboka izay tokony laharam-pamena amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara toy ny lalàna amin'ny feno serasera. Fiatsaram-belatsia amin'ny akabeny no nisy araka amin'ny fanazavana ary tsy antenaina izy vokatra mipaka mivantana amin'ny vahoaka izany. Na inona vokatra teo amin'ny francophonie sarotra aminay na tena vokatry ny paka direct any amin'ny vahoaka. Nandenga teo ny komisa nisy nahita an'izay vokatra niandra tany amin'ny vahoaka vetsika. Nandendray francophonie zavatra ny tantaranisy ara dia nafenina ny mahandra. Nalaina ny tery ambany tonelina dia naondrana tany anaty camion dia tsy hoe nafenina nandenaka izy. Tao anatin'ny francophonie iny zao anisan'ny fotoana tokony nitakiana ny îles éparses malagasy fa dia tsy nisy nandraraza ny îles éparses malagasy zany. Resaka homosexualité ny andaniana volana miliara na nafenana ny mahantra eny ambany tonelina tsy ekenay zany zavatra zany. Petsaka misy amin'ilay resaka MLE sy ny sisy ireny makaiza daholo ireny ny zavatra eo ihany ny eo fa zany hoe aminay dia tsotra fotsiny hoe fangalana 19 fangany andikana zany fangalana 19 amin'ny pays francophone hafa. Tsy ampy ny fiainona ny feon'ny vahoaka, antony nahatonga ny lesoka nandritra ny francophonie araka amin'ny fanazavana hatrany. Tokony handray lesona sy traikefa amin'izany ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fitantanana ny firenena raha nambaran'ny Randriamasinoro Erinaivo. Malagasy tsotra zao dia miandro hoe misy adihevitra fototra mipetraka hoe fa lasa zany francophonie vadika mipejy. Inona ary ny mety ho tombony? Raha izaho manokana zany tsy miresaka amin'ilay izy atao hoe tombony fa miresaka amin'ilay izy amin'ny hoe traikefa. Ary raha vao tsy mahay manararoatra tsika amin'ny zavatra ohatran'ireny maka traikefa surtout teneniko teo organisation protocole sécurité dia tsy ahita zavatra hafa mihitsy tsika satria vita zany ilay francophonie. Noho izany raha vao tsy mahay maka lesona amin'izay ny fanjakana dia lasa hitovy amin'izay ihany ny fimenomenoman'ny olona raha indraindray some hafa tsika. Izay ny eritreretako hoe ny fitantanana an'ilay firenena mila marketing be io ary tokony maka lesona nareo mpisera amin'ny fanjakana. Rajaivina, omaly no ny farana ny fivorian'ny firenena mampiasa ny teny frantsay ny totosaina teto Antananarivo. Fenkevitra maro no ny resaina, toa ny fanamafisanorina ny filaminana, ny miralenta, ny fitsinjaram-pahefana, ny fahasalamana. Raha ho Madagasikara manokana, andrasana ny fampiarana ireo fanapahan-kevitra ireo, andrasana ihany koa ny fampiasana ireo fotodrafitrasa izay nandaniana vola, nandraisana ny fiaonam-be mba hitondra tombosoa ho an'ny firenena. Fantaniana mipetraka amin'izany hoe inona ny programan'ny mpitondra amin'ireny fotodrafitrasa ireny. Misy drafitra efa napetraka ve andraisana ny fiaonam-be hafa tahaka ireny amin'ny herintaona? Tapitra ny francophonie samy naneho ny heviny momba ny fahitan'ny zavamisy sy ny ainany teto Madagasikara avokoa moa ireo mpanao gazety na malagasy io na vahiny na teo amin'ny fanangom-baovao zany na teo amin'ny fomba fiasa sy ny fampitam-baovao. Fanadadiana izao rakotondrena. Samy manana ny manahirana azy avokoa ireo mpanao gazety na malagasy na vahiny teny amin'ny fiaonam-ben'ny francophonie na teo amin'ny lafiny fikarakarana izany na ihany koa ny fanangonam-baovao. Le
fandrindrana fotoana sy ny entsiketsika iny moa zany iny somary nanahirana tsy fampiny tolomaso ihany koa saingy atao lohalalina foana le hoe fizarana le miinforme amin'ny mpijery zany. Aty maraina dia miandry ny zava-misy eto dia mijery ny information rehetrarehetra dia ny hariva mbola miverina ny ampiasana indray manoratra. Nisy ny sedra olana indrindra teo amin'ny fandaminana raha ho an'ireo mpanao gazety malagasy manokana, indrindra teo amin'ny fakana sary tany amin'ny efitrano fivoriana. Zany hoe azo lazaina hoe na afa-po ihany zany na fakana sary fa saingindry kely fotsiny mbola hita le fanavahana volokoditra eo amintsika samy eo amin'ny francophonie satria na dia nahita zavatra anankiray zao nantany le vazaha tamin'le namana anankiray hoe avaizany firenenao dia vonamaly hoe malagasy izy avy eto Madagasikara dia tonga dia nakisakisa dia nomena olo-kafa le toerana. Ohatr'izay zany somary nanahirana kely tamin'ny fakana sary hitako tamin'ity francophonie ity. Raha ohatra zao ireo mpanao gazety vahiny somary lehibehibe sy matanjatanjaka ihany raha oharina amintsika mpanao gazety malagasy dia teo ihany koa zany amin'ny resaka hoe fanatanterahana an'izay azo izay misy ihany moa ireo fandaminana maro samihafa fa natao zany izay nahafahana nampita amin'izany ho an'ny vahoaka malagasy tamin'ny ankapobeny. Misedra olana tahaka izany ihany koa ireo mpanao gazety vahiny sasany. Isan'izany ireo tsy manana solotena aty an-toerana, ankoatra ny fahasahiranana ny manenjika ny asa dia ny mandefa vaovao ara-potoana. Olana mipetraka ihany koa ny tsy fahalalahana mivezivezy tany amin'ireo toeram-pivoriana nanangona vaovao. On était vraiment ici et là. C'est vrai que c'était un peu difficile parce que somary sarotsarotra kely ihany satria nisy fivoriana huis clos izay tsy azonay nandehanana. Noho izany nisy ny tsy fampina tamin'ny information indraindray. Zao misy fotoana somary nifandona kely tamin'ireo mpiambina izay namoaka anahy tamin'ny efitrano fivoriana. Tsy dia mety amiko loatra nefa izay. Hitanareo, za avy any an-tany lavitra mba hitady vaovao, nandany vola be tamin'izany na dia nipiedy avy amin'ny fotsiny aza. Noho izany tsy maintsy nataoko ny fomba rehetra, andrakofa na ity fiaonam-be ity. Za zao valandresaka ho an'ny mpanao gazety iray ihany no afaka natrehako. Tsy maintsy nivezivezy tety sy teroa. Za zao tsy afaka manatrika lalonana mpamaranana satria nandefa sary tany amin'ny fireneko aho. et les images au pays et donc on court un peu dans tous les sens pour ne rien rater. Voilà. Nateo aza nefa ireo fahasahiranana ireo totosaraka ny tokony ho izy avokoa ny akabeazan'ireo asa natao rehetra. Nisy ny fandaminana napetraka ka nahafahana nandrindra ny fanaovana interview sy ny asa amin'ny ankapobeny. Oui, le sommet pour nos journalistes c'est juste avoir des informations. Ny lehibe indrindra ho anay mpanao gazety dia nahazo vaovao mba hanamorana ny asanay amin'ny ankapobeny aloha ny laminy. Za zao afaka mahazo ireo vaovao ny ilaiko na dia tsy afaka nanao interview tamin'ny olona rehetra aza. Fa izay le asan'ny mpanao gazety, ny fahasarotana kely maro misy eny an-kianja. Voatsatroka ho an'ny Madagasikara, tsy dia ratsy avokoa ny zavatra rehetra, tsy dia hoe tsara daholo ihany koa nefa. Avec une bonne image, une belle image de votre pays. Na izany aza na tsy ary tena ho nalalaka kokoa ireo mpanao gazety vahiny mihoatra ireo mpanao gazety teto an-toerana, indrindra ireo mpanao gazety vahiny miasa eto. Izy ireo izay naneho hevitra ihany koa manoloana ny resaka fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra ary ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Pour les journalistes Ny fahalalana ho an'ny mpanao gazety aloha eto aminareo dia resaka somary sarotra raha ny fahitako azy. Na misy ny fanjakana na ny gouvernemanta mibaiko azy ireo, na ihany koa an'ireo hainao manjery tsy miankina izay misy ny resaka dokam-barotra izay mety manelingelina ny mpampiasa vola. Sarotra ny mahazo fahalalana tanteraka. Et il faut s'accommoder avec ça. Alors j'ai été au courant de cette manifestation dans la presse. Eniko mihitsy misy ilay hetsika nataon'ny mpanao gazety iny. Izao dia manohana ireo mpanao gazety izay miado amin'ny fahalalahana sy tsy miankin-doha misimisy kokoa. Amin'ny ankapobeny manohana ny hetsika aho. Za kosa nefa miasa ho an'ny hainao manjery iraisam-pirenena ary matsapa fa tsy dia miantefa loatra aty amiko satria tsy dia misedra fepetra mamono fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra isan'andro aho. Tsy voasakana amin'ny fanatanterahana ny asako aho, na ny mpampiasa izany na ny resaka teritery isan-karazany. Matsapa tena ho mahazo tombony aho mihoatra ireo mpanao gazety malagasy miasa amin'ireo hainao manjery eto an-toerana fa manohana azy ireo amin'ny heriko rehetra aho. Mais je les soutiens et j'essaye de les soutenir comme je peux. Isan'ny nanahirana ireo mpanao gazety ihany koa amin'ny ankapobeny ny fametrahana tota-taratasy fangatahana interview manokana izay saika tsy nahazombaly ny ankamaroan'izy ireo. Na izany aza nahavita ny asany avokoa ireo mpanao gazety amin'ny ankapobeny.
manana ny maizy azy eo anatrehan'izao tontolo izao ny orinasa Cool TV FM. Orinasa tserasera avy any ivelany roa moa ny tonga nitsidika ny orinasa nandritra ny herinandron'ny francophonie ny TV5 Monde izay nitarihan'ny Tale Générale sy ny Tale Générale ny TV5 Monde Afrique. Teo ihany koa ny Tale Générale ny RFI na ny Radio France Internationale. Fanadidiny. Manana ny lanjany sy ny maizy azy eo anatrehan'izao tontolo izao ny orinasa Cool TV FM. Porofon'izany ny fandalovan'ireo orinasa tserasera vahiny tonga nitsidika sy namangy ny orinasa. Ny faraiky amby roapolo ny volana novambra lasa teo, nitsidika ny orinasa Cool TV FM ny Tale Générale ny TV5 Monde, Yves Bigot, sy ny Tale Générale ny TV5 Monde Afrique, Denise Poté, ny filoha Tale Générale Adjo Andrena Narvelo, sy ny Tale Générale ny Cool TV FM, Midja Randretsara farano nandray azy ireo. Noresana nandritra ny fitsidiana ny fanamafisana ny fiarahamiasa eo amin'ny TV5 Monde sy ny Cool TV FM. Ho fanatsarana trano ny tolotra omena ny mpijery sy ny mpiaino. Raha ny teknôlôjia no resahana, sanga ny eto Madagasikara ny fahitalavitra, na amin'ny sary na amin'ny feo. Afa-po ireo mpitsidika raha nahita ny toeram-piasana, ny piasa ao aminy sy ny teknôlôjia ampiasaina, ho fanomezana fafampoatrano ny mpijery ny Cool TV sy ny mpiaino ny Cool FM, na eto Madagasikara izany na any ivelany. Ny faefatra amby roapolo ny volana novambra, tonga nitsidika ny Cool TV FM ihany koa ny talen'ny RFI na ny Radio France Internationale, Cécile Megui. Taoriny ny fitsidiana, nanatotosa fandarana manokana teto amin'ny Cool TV ny Tale Générale ny TV5 Monde, Yves Bigot. Ny francophonie sy ny TV5 Monde no niresahana tamin'izany, izay efa nandeha teto amin'ny Cool TV ny talata 12 ny volana novambra. Nandatotosa fandarana manokana teto amin'ny Cool TV ihany koa ny Tale Générale ny RFI, izay niarana tamin'ny Mathieu Andrien Noelson. Ny fampitanany vaovao amin'ny Europiaino, ireo fandarana amin'ny RFI, ny francophonie no nivelabelarina tamin'izany. Nanatotosa ady hevitra momba ny manodidina ny francophonie sy ny zavabita ny sekreterany général ny OIF, ny tony an-datsoratry ny Cool TV FM, Boaza Razanatsoa, ny Zoma lasa teo, ary efa narainao tamin'ny fahitalavitrao ny Alahady teo. Raha fehezina, orinasa voaingana kanefa manana ny maizy azy ny Cool TV FM, manana ny lazany ihany koa eto Madagasikara na any ivelany. Mbola isy amin'ireo mpanao gazety avy any ivelany andalo sy itsidika ny orinasa, itondra manerana izao tontolo izao ny zavamisy eo anivon'ny orinasa, ny vokatra vokariny, ny fikasany hanatsara hatrany ny tolotra omena ireo mpiara-miasa sy ireo mpiara-miombonantoka, ireo mpijery sy mpiaino ny Cool TV FM. Lafombavao hafa kosa indray dia aloha hevitra maro ny voandinika nandritra ny fifanankalozan-kevitra niarahana tamin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny tanora tao masina ny farany herinandro lasa teo. Isan'ny voandinika tamin'izany moa ny politika pampandrosoanan'ny firenena izay entin'ny antoko fanadadiny Iona Saina. Ambony ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara, indrindra taorian'ny taona 2024. Niroso tamin'ny fifidianana ny malagasy ny taona 2024 ary nampanantenaina fa hiatsara ny fari-piainana. Diso fanantenana nefa ny rehetra, tsy izany ny zava-misy ankehitriny. Ny vidim-piainana miakatra andro aman'alina, ny tanora tsy anasa. Tsy manana politika mazava entina mahana ny olona tsy fananana asa ny mpitondra ankehitriny. Manoloana izany, tsy ny hafahafa ny tanora na ny tanin'ny politika ny antoko malagasy miara-miainga amahana ireny olana ireny. Nandritra ny fifanankalozan-kevitra no karakarain'ny TMMM na ny tanora malagasy miara-miainga tao Toamasina. Politika hafa entina hanatsarana be atao hoe Madagasikara mihitsy. Ao anatin'izay Madagasikara zay dia tsy inona koa fa ilay vahoaka ao anatiny. Tanora atao hoe manakaizana tsy anasa. Marobe ny olona manana baccalauréat tsy teny fotsiny eto tantanana Tamatavy misarika na mitondra posiposy bisikileta. Tsy sarotra ny vava koa hoe ratsy miasa mitondra posiposy bisikileta fa mba hoe efa lany fotoana izy au moins 12 ans tany ampianarana nefa tsy tokony ihany zany le asa hoisy azy. Efa manana ny politika matipaika mahana ny olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ny antoko malagasy miara-miainga raha ny fanazavan'ny filohany. Ny fanomezana sehatra ny manam-pahaizana malagasy eo amin'ny sehatra maro, isan'ny paikady amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Isan'ny ao anatin'ilay programa fa anatin'ny boky ihany moa na nataona ihany hoe zay dia mahatoky amin'ny teny frantsay ny génie malagasy. Zay zany isan'ny lesy lahatra fa tsy androso mihitsy mialatsiny atoko karazana satria misy vahiny nareo eto. Tsy androso mihitsy ny fireneny ity raha tsy malagasy any mena tompon-tany. Tsy androso mihitsy. Dia zay mahatonga ilay fitsinjaram-pahefana tokony ho apetraka. Raha tsy haivana
Ny antoko malagasy miaramianga dia efa nanana ny programa nasany mazava entina hitantanana ny firenena ny taona 2014 raha nanao izay azohona ny sezany na makireo antoko sasany. Ny antoko malagasy miaramianga izay resy lahatra fa harena lehibe ho an'ny Madagasikara ny fananana ponina tanora afaka miasa ahafahana mamokatra saingy tsy fananany mpitondra politika manome vahana ny tanora no mahatonga ny fahantrana laliny eto amin'ny firenena. Isan'ny nijoroan'ny antoko malagasy miaramianga ho mpanohitra ny tsy fananan'izao fitondranyizao drafitra matipaika hitantanana ny firenena fa toa andrakandrana sy tefimanta no hita. Tsy misy ny vokatra mivaingana azy tsapaitanana na dia efa miditra amin'ny 7 taona ny tantanana azy. Tsy misy ny fandripa-lemana. Miamafy ny kerian'ny antsimo, ny jiro sy rano tapaka lava. Izay no mameno ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ankehitriny. Mpampiasa vola manodidina ny 700 no andrasana ny AMDP na ny Agence Malgache de Développement économique et de promotion des entreprises nandritry ny fionana an-tampon'ny francophonie lasa teo. Sehatry ny fizahantany, ny angovo, ny sakafo mono isan'ny voakasika amin'izany. Mikael Ramarla. Ny volana septambra lasa teo no nananganan'ny filoham-pirenena ny rafitra vaovao misahana ny fampifandraisana ny mpandraharaha malagasy sy ny mpampiasa vola vahiny. Ho an'ny francophonie, mpampiasa vola 700 hatreto ny voalaza fa andrasana. Sehatra maro ny asan'ny mpampiasa vola ireo raha ny fanazavan'ny tale jenerary lefitra an'ity rafitra ity. Mbola mitohy ny asan'ny AMDP zany araka fantatrareo dia natsangan'ny filohan'ny République sy ny Forum francophone des affaires roa volana lasa zay. Fa tsy eo anatin'ny francophonie ihany izy miasa na dia hoe nanararoatra ny sommet francophonie azy no nananganana azy fa rehefa vita ny francophonie dia manohy ny asany izy mba ny tanjona dia ho tafavoaka daholo ny projet rehetrarehetra na amin'ny lafiny tourisme, amin'ny lafiny énergie, amin'ny lafiny industrie sy ny service. Misy investisseur 700 eo zany tonga eto mandritra ny sommet francophonie dia mbola misy hafa koa any arina any fa ny zelo no atao amin'izao fotoan'izao. Hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny asan'ity rafitra vaovao ity aorian'ny fandraisan'ny francophonie. Rafitra natsangan'ny filoham-pirenena tany Frantsa ity rafitra ity raha tsy aivina ary ny tanain'ireo mpandraharaha malagasy ny famoronana azy. Toy izao raha tsy aivina ny mandrafitra ny filakevim-pitantanan'ity rafitra vaovao ity. I Steve Gentilly no filohan'ny filakevim-pitantanana. Hugues Ratsferina kosa ny filohan'ny Conseil national d'orientation ary mpikambana ao ihany koa i André Lanquette, Gaston Ramenasson, Florence Briouin, Elia Ravelmanantsoa, Erika Rakoto Andriatsilavo ary Lovatina Mikael Rakoto Armanana. Ity farany izay zanaky ny filoham-pirenena ankehitriny. Isan'ny temboka noresahana nandritry ny francophonie ny fanabeazana sy ny fampianarana miandrandra ny vokatra azo tsapaitanana manoloana izany avokoa moa ny malagasy rehetra na ireo ray aman-dreny zany na ireo mpampianatra na eny na ireo mpianatra azy hatreto aloha mbola maro ny olana sedrain'ny fampianarana indrindra moa any amin'ny faritra Androiny. Fanadadiny Gaetan Andriatsilavo. Tsy ireo mpianatra eny amin'ny fanabeazana fototra ihany no misedra olana any atsimon'ny nosy. Mandalo fasarotana avokoa na ireo eny amin'ny lycée na ireo afaka baka anohy fianarana eny amin'ny université. Porofon'izany, miena isa-taona mpianatra mandrato fianarana ho an'ny université eny Ankatso ohatra nahatratra 520 ireo mpianatra avy any Androy ny taona 2020. Ny enina oraiky amin'ny 30 izany ny taona 2020 ary tsy misy afa-tsy 30 amin'ity taona 420 ity. Ankilany raha ny fanadihadiana natao, ny 520 ireo mpianatra avy any Androy afaka baka ihany no tafiditra amin'ny université Mpanjakana, ny 570 kosa amin'ny sekoly tsy miankina. Antony roa no mahatonga izany raha ny fanazavana. Naho atao zany nantontanisa ny mpianatry boaka Androy, ankamaroany mianatra amin'ny université privé aby, ny ankamaroany. Tianto mahavy zay zany possible hoe mety le elastisina taom-pianarana Ankatso zany lava. Mihitatry ela vao vita le fianara. Na amin'ny privé izy malakilaky dia azo le diplôme. Raiky zay. Faharoa koa eo koa le concours Ankatso. Sarotsy misy moa zany manao concours tsy tafiditra. Tsy maintsy voatery te hanohy fianarana, tsy maintsy voatery mandeha université. Miaratsy isa-taona ihany koa ny vokatra azo raha baccalauréat no resahana. Nahatratra 730 faingo 730 isanjato ohatra ny taham-pahafahana ho an'ny Tsiombe ny taona 2020. Ny 920 faingo 120 isanjato izany ny taona 420. Ankoatr'izay raha ny fanazavana hatrany, miena 10 hatramin'ny 20 isan-taona ny mpianatra hiditra amin'ny kilasy famaranana isaky ny sekoly.
ohatra iray amin'ny olana sezay fampianarana eto Madagasikara ity tranga any Androy ity. Aiza ho aiza ny fandraisana tanana ireo mpianatra malagasy manoloana izany. Inona ny politika mazava apetraky ny mpitondra ahafana mamaha ireo olana ireo, ahafana ihany koa manomana ny hoavin'ny taranaka mapara. Isan'ny teboka voaresaka nandritra ny francophonie ny fampianarana sy ny fanabeazana. Isy ve ny vokatra izay eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana, sa hijanona ho resaka ambony latabatra fotsiny ihany, ho fanatsarana ny kalitao, fa indrindra ihany koa ny fotodrafitrasa izay efa mampitaraina ny rehetra ankehitriny. Anoizantsika ny vaovao dia atevina ny orana any atsimo mikisaka mankaty afovoantany raha nambarany teo anivon'ny mpamantatry ny toetry ny andro. Tara ihany koa moa ny fiavin'ny orana raha ny fanazavana hatrany. Isan'ny mampiembotra ny firotsaky ny orana ny fisian'ny setroka maro teto andrenivohitra. Raha ny vinavinan'izy ireo hatrany moa dia tsy mbola ampy izany orana izany. Fanampanazavana. Marina fa noho le toetrandrontsika mafana dia somary taratara kely ny orana. Hitantsika moa ny setroka be dia be teto Antananarivo nanapitrotraka dia nahatonga le somary fiatonan'ny orana kely teto Antananarivo. Antenaina fa efa hiamangatsika kokoa ny atmosfera vokatry ny orana nisy iny ary efa ho avy amin'izay ny orana. Tamin'ny faminavinana aloha zany dia ny tapany avaratry ny nosy no voavinavina fa tsy dia ho ampy ny rotsakorana. Na hitovy amin'ny tokony ho izy na ho latsaka kely. Any tapany atsimo indray ho bebe kokoa ny rotsakorana fa dia ho hitantsika eo amin'ny fiafarany ny fotoam-pahavaratra zany. Tontolon'ny fizahantany kosa indray dia mbola maro ny olana sedrain'ny fizahantany eto Madagasikara. Raha ny fanavahana azo moa dia tokony ampandrosoana raha te ampandroso ny mpitondra dia tokony vahana ny olany sy mpisehatra ao amin'ny fizahantany hoy ny mpizahantany any Anosy any. Fanadidina. Manimba endrika ny fizahantany eto Madagasikara ny fidanganan'ny abalaina amin'ireo vahiny. Mahatratra 520 euro izany. Voakasika izany manokana ny fizahantany ao Anosy izay isan'ireo be mpitsidika eto Madagasikara. Manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fisian'ny sidina amin'ny vantana mampifandray Anosy sy ireo renivohitra lehibe maro maneran-tany toa ny Paris. Angataka ny fanjakana ihany koa hanome tanana amin'ny office de tourisme, amin'ny fiadivana ny fahazonan'ny vol direct zany izay ampamoramora kokoa ny destination. Dia mangataka koa ny Anosy sy ny era Madagasikara mba tsy ho aplikena zany ny tsy atao lafo loatra ny taxe sy ny sisa satria efa malaza ny destination Madagasikara hoe anisan'ny lafo indrindra eran'ny Océan Indien sy ny eran'izao tontolo izao. Ankoatra ny fisintonanareo vahiny izan-tany, ilaina ihany koa ny mampitombo hatrany tany teratany malagasy hitsidika Anosy raha ny fanazavana. Maro tokoa ny malagasy tonga any Anosy ary mbola irariana ho maromaro noho ny tamin'ity taona ity satria manodidina eo amin'ny 50% eo zao ny fitombony raha oharina tamin'ny année 2015 zany amin'izao période zao. Isan'ny sakana ho an'ny malagasy tsy fampino eto manana na eo aza ny faniriana hitsidika ireo toerana manintona ny mpizahantany vahiny eto Madagasikara. Zaka ny farim-pananan'ny malagasy ny ao Anosy ary misy ho amin'ny fahefa-mividy rehetra raha ny fanady adinana atao. Ohatra amin'izany ny hotely izay manomboka amin'ny R1,000. Tanjona amin'izany mba hisitrahan'ny malagasy ny harena ananany sy mampiavaka ity Anosy ity. Eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika kosa indray dia trano mpamokatra na maison de production sivy eto Madagasikara ihany no mijoro ara-dalàna. Lavitrezaka ihany koa moa ny fanatotosana eto amintsika indrindra amin'ny resaka ara-materialy. Fezora Valy. Mbola lavitra ny elanelany eo amin'ny mpanatotosa horonan-tsary vahiny sy ny mpanatotosa malagasy amin'izao fotoana izao raha tsy resaka fa tsy ny ara-materialy ary fomba ary feno avokoa amin'ny ankapobeny ny fitaovana rehetra ampiasan'ny mpanatotosa vahiny raha toa ka mbola sakana goavana izany eto amintsika. Manahaka hoe zao miresaka materiel moa zany tena hitako hoe nampisongadina azy. Le materiel ampiasandreo zany andesindreo baka Canada any tena ohatrany mbo materiel mbo tsy fihitako. Surtout amin'ny resaka caméra zay, amin'ny resaka misy logiciel mbo tsy hitako zany amin'ny resaka amin'ny fanamboarana montage ihany. Hitako zany fa tena fahiakaikitsika raha miezaka avao dia fa miresaka fitaovana zany tena hitako mbola mbo misy fiavahana.
misy amin'ireo mpisehatra eo amin'ny fanatotosana sary mihetsika kosa ny mihevitra fa tsy voatery ary tokony tsy ho sakana ny tsy fananana fitaovana azo atao arak'izay misy eo am-pelantanany ny fakana traikefa no zava-dehibe. Le tsy dia fananana fitaovana io koa zany raha hain'le réalisateur mi-exploiter an'ilay izy tokony hoe ino ny tarika fivoarana be ohatra hoe le caméra na téléphone kely reny ohatra ahavitana film aloha le izy dia ilaina koa zany ile fahaiza-manao zany tsy antakiana fahaiza-manao réaliser le film hoe atao ahoana ny film compatible amin'ity appareil ity dia iny zany no ohatry ny karazana exploit eto zany raha ohatra hainy hain'le réalisateur no exploiter an'le izy. Ankoatr'izay ihany koa olana eto amintsika ny tsy fanarahan-dalàna tsy manara-dalàna avokoa ny ankamaroan'ny trano mpamokatra miasa eto Madagasikara. Raha ireo réalisateur raha nisan'ireo professionnel reo mifanerasera dia eo amin'ny manodidina ny 70 zato zareo zay fa ny boîte de production zay déclaré ara-dalàna zany dia 6 nisana aloha hatseto ohatr'izay moa mbola lalana raha ny fanazavana trany ny tsy fahafantarana ny OMASI na ny ofisy malagasy misehatra amin'ny sinema izay vorontaona nijoroana no antony tsy rosoan'ireo matsianina amin'ny sehatry ny manara-dalàna eo ihany koa ny fanjakan'ny osika eto amintsika notolorana mari-pakasitrahana ireo tanora mpanatontosa matsianina sy ireo mizadrara izay nofan'ny ofisy kanadiana misehatra amin'ny sinema nandritra ny fiainana tampon'ny francophonie izay notanterahana teto amintsika. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia faritra stratéjika roa ao antsinanan'ny Alep indray no azon'ny gouvernemanta siriana teo am-pelantanan'ny Pikiomy omaly anarivony moa ireo olona mitsoponena natao anatin'ny 420 ora fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Me mahazo vahana any amin'ny faritra atsinanan'ny Alep ny tafika siriana taoriny nahazoan'izy ireo ny faritra lehibe indrindra izay nogazan'ny Pikiomy ny asabotsy lasa teo azon'izy ireo teo am-pelantanan'ireo Pikiomy ireo ihany koa ny faritra stratéjika ao Alep izay miisa roa omaly. Fanafiana sy fandresena goavana izany ho an'ny fitondrana siriana ivitoeran'ny Pikiomy any Alep tsy niverina eo ambany fifehezan'ny fitondrana ity raha nitatitra navoaka ny fampalalam-baovao teny toerany. Raha ny fanazavana trany tanjon'ny tafika siriana ny anapaka ny faritra mbola gazan'ny Pikiomy ary hozaraina roa. Raha nitatitry ny OSDH kosa na ny vondrona siriana manara-maso ny fiarovana anjon'olombelona anarivon'ireo olona nitsoponena natao anatin'ny 420 ora amonjy ny faritra andrefan'ny tanàna. Tao antsinanan'ny Alep kosa olona mahery ny 5 hetsy no miaina isan'andro ny daroka bomba hatramin'ny fiverenan'ny fanafiana ny 15 novambra lasa teo. Tsy zarizary ny fiainana any an-toerana, tsy misy foto-drafitrasa handraisana ireo marary, tsy misy sakafo. Anjatony maro eo efa namony ainy tao anatin'ny tapabolana. Raha ny fianazavan'ny mponina any an-toerana, tsy misy fijerena ny olom-pirenena tsotra sy ireo mpiady ataon'ny fanjakana. Manoloan'izany, nilaza ny vondron'ny firenena mikambana fa andefa fanampiana any an-toerana ary amindra toerana ireo olona manaraka fitsaboana. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity tsy antenaina hipak amin'ny salam-bahoaka mivantana moa ny nandraisan'ny Madagasikara ny francophonie araka ny nambaran'ireo mpandinika ny fiainam-pirenena. Manana ny maizy azy eo anatrehan'izao tontolo izao ny orinasa Cool TV FM. Orinasa tsirasera avy any ivelan'ny roa moa no nitsidika nandritry ny herinandron'ny francophonie dia TV5 Monde sy Radio France International ary farany moa dia lohahevitra maro no voadinika nandritry ny fifanankalozan-kevitra niarahana tamin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga sy ireo tanora tany Tomasina ny farany herinandro lasa teo. Dia izay mamarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity angasitranay ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoana anao amanaraka indray soava tsara tompoko. Magasin Saint-Gervista Tsaralalana, Magasin Saint-Gervista Horizon Vitesse,
représentant exclusif des marques Singer et Vista. Magasin Singer Vista Tsaralalan, magasin Singer Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, ni Fampalalam-Baovao. Bonjour. Bonjour. Naraina teo, ny vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo, ny Fampalalam-Baovao. Baolay, toujours meilleur.